andramena 20 kontenera tratra tao Tanzania mangina tateraka ny fanjakana. Fanavotam-pirenena mila faranana alohan'ny 20 martsa ny tompahafahana. Amparafara vola 20 tapitrisa no takin'ireo mpakan-keriny. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy atonga so indraina ao ato anatin'ny fotoana ny fampalalambavao ny fahita lavitra MBS manasana mpanajana sy ampitiavana indray ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Fampahana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tao aorian'ny fangataham-panazavana nataon'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny anohizany lehibe ny tanàna ny asany mandrapatonga an'izay olom-boafidy manaraka ao aorian'ny fifidianana izay mbola tsy fantatra ny datiny anatotosana izany mandrakandroany. Ao an'ny be ny tanàna sasany dia ny fanamboarana ireo asa mifandraika amin'ny andavanandro ny mponina ihany sisa no andraisana fanapahan-kevitra ho famoam-bola fa tsy manao tetikasa vavao intsony hafana dadina nataony Zeromainy Menjanahary sy Mano Randria Malala. Mazava ny didy fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny herinandro teo fa manohy ny asany mahabe ny tanàna sy mpanolontsaina azy ireo be ny tanàna sy mpanolontsaina efa tapitra vepito-piasana. Tsy misy ny sakana ary tsy voafetra ny andraikitra mahabe ny tanàna anay hoy ny be ny tanàna voafidy tetsy amin'ny komina Ampitatafika manoloana ilay fanapahany hasese izay. Afaka manasoniny karaman'ireo mpiasa, afaka mampiasa ny vola izay efa vita fanarahana mazava sy tapaka teo anivy ny filan-kevitry ny tanàna izy ireo hoy ny fanazavana. Ny fanapahan-kevitra zany ilay analavana ny fepitaona isan'ny be ny tanàna ilay navoakan'ny ACC dia manana fahefana feno ny be ny tanàna. Tsy voafetra mihitsy zany fa dia ohatra ny fahefana hatramin'izay ihany ao anatin'ilay hoe loi 2014-020 tamin'ny 27 septembre 2014 miatra tanteraka zany amin'ny fitantanana tsy misy hoe tsy azo atao. Irotsaka fifidianana dia miala rehefa tonga amin'ny fepitoana ray volana meloa dia ny adjoint mandimbeto tonga dia manao passation raha lany moa le mera dia miverina izy manda vaovao. Rehefa tsy lany moa tsy misy antony iverina antsony eto anivon'ny commune fa dia efa vita ny passation zany. Iray volana mialohany anatanterahana izay ho fifidianana no tsy maintsy ametra-pialana ny be ny tanàna izay mbola manam-pikasana irotsaka hofidiana. Izay no mahatonga ilay fanapahan-kevitra mametraka fa tsy maintsy ireo asa efa natomboka ihany aloha no mandeha ao anatin'ny 2 volana tsy anatanterahana ny fifidianana fa tsy afaka anao asa na famoaham-bola vaovao intsony ny commune ko hiatrany ny fanazavana. Tetikasa mandeha resaka fefilo zay zao mandeha aloha dia resaka borne fontaine zay zao ary tena mandeha be mihitsiny dia fanoloana tsikelikely ireny jiro maty reny zay zany zao no tena hitako hoe mandeha. Anomboka ny ao an-tsena zay io lay niotsaka ao an-tsena io dia miaraka amin'ny ampipa dia zay koa zao no andeha satria amin'ilay fotoam-pahavaratra tsy maintsy mandeha zay dia zay raha tena foto-dravitra asa ny tena ngeza indrindra. Mitetika asa vaovao atao aloha le PP zany no ataonay fa anao ratification miaraka amin'le partenaire technique financier ny commune amin'ity herinandro ity dia ny EPP zany mety hanomboka ny EPP zany. Mbola tsy mamoaka tety androm-pifidianana tamin'ny fomba ofisialy ny génie hatreto. Tsy mbola nandrenesam-peo ihany koa ny teo anivon'ny gouvernemanta na dia efa nisy aza ny fangataham-panazavana natao tamin'ny HCC momba ny fahabangana teo anivon'ny commune teo aloha. Manodidina izay vaovao izay hatrany ny 20 meo avy izao ny fifidianana be ny tanàna sy ny solomam-bahoaka raha ny vaovao navoaka ny Nainandria Tsitohaina ministra ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana tao anaty tambazotra tsirasirany. Rehefa nanontany ny mpanao gazety anefa ity ministra ity androany ady nilaza ny tenany fa osika io vaovao io. Iasina Andriamalala sy Andry Rakotomala. Ity ny vaovao niparitaka tao anaty tambazotra tsirasira nanomboka ho Malalady publication amin'ny anaran'ny compte ny Nainandria Tsitohaina izay milaza fa atambatra amin'ny 20 Mei ny fifidianana be ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka. Diso anefa ity vaovao niparitaka ity hoy ny ministra. Tsy vaovao tsy maro-pototra iny zay manahirana mpanao gazety. Za moa amin'ny sehatrana mpanao gazety ihany taloha
tokony hamarinina tsara ny information vao mandefandefy zany tsisy poste nalefako zany ary tsy ampelatanako mihitsy manapaka ny daty ny fifidianana fa zay ataovy ohatrany tsy misy iny tsy mbola nisy dinika natao momba ny everina ho datim-pifidianana ho etrany ity minisitra ity tsy fantatra izany raha ho tratra ao anatin'ny enim-bolana voalohany amin'ity taona vaovao ity ny fifidianana na tsia zany mbola tsy aty ampelantanako ary mbola ifampiresahana mbola tsy nisy dinidinika mihitsy ny momba an'ity raha lalàna teny voameram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana na ny seni no manolotra ny volavola tety androm-pifidianana amin'ny governemanta ary ireto farany mamoaka didimpanjakana miantso ny mpifidy atreto anefa ho an'ny androany tsy nisy tratranso ny teo anivon'ny seni amantarana ny momba azay tatim-pifidianana izay fa raha tokony tamin'ny volana novambra 2024 no nanaovana ny fifidianana ben'ny tanàna dia tsy mbola fantatra hatramin'izao ny daty hanatanterahina izany roa volana aty aoriana samy mangina avokoa na ny senina ny fitondram-panjakana honohona hatrany no iainan'ny vahoaka ho nisy olomam-bahoaka Jirirandriamolaina atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity monja lalaina raha naivomanana sy mbola afa-tsara miparitaka ny natambazotra serasera amin'izao fa mety ho nitanterahana miaraka ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana sy olom-bam-bahoaka ary ny 7 ny volana May ho avy izao no anaovana izany mijanona ho sisondresaka ihany io daty miparitaka io na dia misy soratra amina mpikambana ao anatin'ny governemanta aza ny konti namoaka izany mangina tanteraka hatramin'ny androany avy eo anivon'ny seni sy ny tompona ndraikim-panjakana ary tsy mbola nitondra fanazavana na isy na tsy ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ity taon'ity miana anaty honohona hatrany ny vahoaka hoy ny solomam-bahoaka lantany amin'ny distrika ny Avaradrano androany nandritry ny fandarana miara-manonja raha naneho ny heviny momba ity raharaha ity zavatra izany tsy mivokavoaka fatany raha fahalalako anazy namana faniry fa matory ny vozona mafy ary indrindraindrindra olona mambona ny governemanta ihany no mamoaka an'ireny dia azo eritreretina hoe efa resaka efa vita fa miandro ny fotoana izay amoahana azy amin'ny fomba ofisialy fotsiny ny reny zavatra ireny ka raha ny zavatra izy ny atreto otra amin'izay dia miaina amin'nonono ny vahoaka malagasy ary zay fiainona fiaina zay hoe iainana amin'izay onono zay dia tena mampikorotana le firenena ary indrindraindrindra tena hoe mahatonga ny olona sasany tsy manara-dalàna ka tehiteny hoe tokony ny fanjakana mihitsy zany no mampiseho zay fanarahana lalàna zay mba hahafahan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra manaraka lalàna ihany koa rehefa tsy manara-dalàna ny any ambony dia lasa ilay ty ambany koa manaraka an'izay ho azy dia io le mipetraka hoe rehefa iza zany no maninona dia migadra fa rehefa iza maninona dia tsy migadra raha ho an'ny antokotiko Madagasikara dia efa ela ny vonona amin'izay fiatrehana fifidianana izay saingy kosa miantso hatrany ny fampanarana andidy aman-dalàna misy eto amin'ny firenena ny antoko raha ny vaovao farany moa dia nilaza ny mpikambany governemanta namoaka idaty io fa osiky ny konty mitondra ny anarana iny ka namoaka ny vaovao mahakasika ny tety androm-pifidianana fa tsy maintsy faranana ny tolom-pahafahana tamin'ny taona 1790 ary tsy maintsy miverina amin'ny malagasy Madagasikara ho nambarany filohan'ny antenimiran'ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko eto Madagasikara na ny ARFM tamin'ity androany ity mandritra ny atrikasa ho an'ny firenena tanterahana rapitso 30 janoary sy amin'ny alarobia raika amin'ny 30 janoary izao eny amin'ny fofikry akadikely lafo no andiniana ny lalana tokony izorana ahafahana manatanteraka izany sinatsipirina zay tatiry ny mialy ranombana sy ny ari-tanjona miroso ny dia ary efa eo andalam-pamaranana ireo hetsika ho fanavotam-pirenena natao ireo ray aman-dreny ara-drazana amin'izao fotoana izao tapaka farampitso 30 janoary sy amin'ny alarobia raika amin'ny 30 janoary eny amin'ny fofikry akadikely lafy manomboka amin'ny 7 maraina no anatanterahana ny fivoriana sy ny dinidinika rehetra anatanterahana ny famerenana ny Madagasikara amin'ny malagasy fivoriana izay anasana ireo malagasy tsy ankanavaka izay mahatsapa fa mila fanavotana sy fanarenana ny firenentsika tsy maintsy varanana mialohan'ny 7 martsa ho avy izao ny tolom-panafahana tamin'ny 1770 ho ny filohan'ny ARFM Noël Rakotondrasoa eo amin'io 31 io zany mijery ny lalaka zorana mahakasika amin'ny firenena hoe ho ataontsika hoanan'izay Madagasikara zany manomboka zao satria tonga amin'ny fotoana tsy maintsy hamaranana le tolom-panafahana 47 zany hoe miverena amin'ny Madagasikara amin'ny malagasy mihitsy no atao amin'izay fotoana zay dia ny malagasy no mitondra ny tany sy ny fanjakana satria tsy maintsy azaina ny asa mpiandriana fanjakana dia ny asa tanindrazana sy ny asa ny vahoaka ary ny asa ny fanjakana ihany koa
misy asiny daholo reo amin'ny ankehitriny nefa ny a dia ny zavatra misy na inona lazaintsika na inona ambarantsika dia tsy malagasy no mitondra ny tany sy ny fanjakana tsy le olona no oronana tsy le olona fa le rafitra mihitsy izy zay napetraka ny mpanjana tany zay tokony efa faranana an'izay satria tsy nanambona atsika hatramin'izay firy taona mianantsika anazy sady tsy nanambona no tsy tondra voka-tsoa amin'ny Madagasikara fa kosa zany amin'izao fotoana zao hoe tokony hivoaka amin'izay hoe le tena hoe ity le tena Madagasikara tena izy la endrika geografika vaovao ny firenetsika mba anandanja sy anakasina eo anatrehan'ny vahoaka malagasy ary anandanja eo anatrehan'izao tontolo zao misehatra resa-pirenena tsy rary nitsony kosa raha ohatra ka mbola izao fahantrana zao no mbola hotohizana indray a dia angambany ataoko fa tsy mety tsoa satria efa famonoan'olona mihitsy ny filazana an'izany ary famonoan'olona akapobeny satria ny malagasy rehetra manerana Madagasikara ny efa tsy mahita hoanina intsony efa be da be ny maty tsy naisa fahasambarana tamin'ny tanyrazana ary ny matanjaka sitra tsy miody ny marefo miandra vitana amin'izanahary vidina lafo ny fahasalamana zavatra sahala amin'izany tsy azo ekena kosa hoe mbola izany miainana hotohizana eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa tsy maintsy faranana amin'izay tsy maintsy faranana ny tolom-panafahana 47 tsy maintsy miverina amin'ny malagasy Madagasikara ary tsy maintsy malagasy ny mitondra ny tany sy ny fanjakana noho izany aloha amin'ny 29 mars ka amin'ny 29 mars zao zany efa itsika no mamono omby amin'ireny toerany reny hoe vita ny zavatra napetrakinareo taminay dia mangatatsodrano zay fa anangana fanjakantsika amin'izay tsika io lalana tsy maintsy izorana eo ary tsisy afaka hisakana an'izany nambaran'ity filohan'ny RFM ity ihany koa fa nisy fiatraikany goavana ny hetsika nataon'ny ray aman-dreny ara-drazana teny Mandriambero Ambohidratrimo tamin'ny 17 sy 14 ny volana desambra lasa teo ana dia tsy henona nakoako aza izany miazo anaporofona le fivoarana aloha teo le nametrahana le 72 heures dia le ohatrany hoe tsy nisy ako ny fandraisan'ny olona azy fa kosa le izy nanaitra an'izao tontolo zao le izy ary indrindrandrindra tany Afrika moa dia efa tena teny mihitsy izy hoe tokony heritreritra amin'izay frantsay fa io Madagasikara fa efa mihetsika ihany koa taorianan'izay kosa nefa ihany koa mety tsy tazana tetỳ avelany fa efa nisy ny reo vondrona reo mpandraraha frantsay nefa nisy nangorony nody ary nisy fiatraikany tany Frantsa le fanambarana izy satria napieritreritra ny zareo aloha fa mifanapaha-kevitra andraisany kosa dia mbola tsy nisy amin'ny lafiny ara-diplomasia ankoatra ny atrikasa hijerena ny lalamarina tokony hizoran'ny firenena izay hivotra amin'ny alalan'ny fifampiresahana sy ny ady-hevitra ary ny fifanakalozana tanterahana amin'io 30 sy 30 janoary ihany koa ny fifampiarabana noho ny fahatrarana ny taona vaovao eo amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ny malagasy. Eo amin'izay pejy politika izay hatrany ao anatin'ny fahasamihafana no ahitana fampandrosoana ka tokony hajanona ny raha-matahora sy ny alakobika tsy tiako tarehy ny mpanao politika Dulin reto ny anina avy amin'ny antoko politika fiombonana raha nanio ny heviny mahakasika ny fahalalana amin'ny efitra sy ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao miala rahanomana sy ny ary tanjonatrany. Petsika anisan'ny nanamarika ny fitondrana Rajoelina nandritra ny 5 taona farany teo ny fanaovana raha-matahora sy ny tsy fanajana ny fahalalan'ny hafa maneho hevitra tamin'ny endriny maro. Nandeha ny fanenjena sy ny fanagadrana ireo rehetra nanotohina izany fanjakana izany. Vao miandoha indray ny fepto-pitondrana izy ireo amin'izao fotoana izao, manohy ny fomba ratsiny amin'ireo olona tsy mitovy fomba fijery amin'ny filosi ny mpanarady azy. Anisan'izany ny zavananjoany mpandrara no sady mpanolotsaina ny filoha teo aloha Mbola Rajona sy ny tompon'ny orinasa La Gazette de la Grande Île Lola Rasoamaharo izay samy nadoboka ponja vonjimaika amin'ny raharaha hafa indray taorian'ny akaran'ny raharaha teo anatrehan'ny fampanoavana tamin'ny herinandro lahasiny. Misy kajikajy politika ao ambadika ireny fihetsiky ny fitondrana ireny hoy ny nambaran'ny mpanao politika avy eo anivony antoko fiombonana. Nahitsy Dulin reto ny anina raha nilaza fa ao anatin'ny fahasamihafana no ahitana fampandrosoana ka tokony hajanona ny alakobika tsy tiako tarehy. Misy kajikajy politika ao ambadika an'ireny nitadiavana antson'izay mihitsy ny mahakajikajy azy dia ny fipetraky n'ilay ataoko hoe vesatra vaovao hiampangana azy atao zay fomba zany ampitahorana andreo ataoko hoe zay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana zany eto amin'ny firenena nefa irahantsika mahalala fa ao anatin'ny fahasamihafana no ahafahantsika zany mampandroso an'ity firenena ity. Imaginevinareo ange hoe amina firenena anankiray dia tsisy olona afa-tsy mitovy hevitra daholo ny ilo ao anatiny.
tsy azontsika atao tsy azontsika eretseretina zany no atongavantsika amin'izany fampanjoana fa tsy maintsy ao anatin'ny fahasemafana na arakevitra io na ara-politika firainkevitra politika na fomba famoahana hevitra no ahafahantsika zany mampivoatra nyity firenena ity ka eretsereto hoe mbola manomboka zany zao fitondrana zao dia efa zany no zavatra ienantsika eto amin'ny firenena fa mbola hoaiza ty 5 taona ary hiatsika fividianana maromaro tsika amin'ity taona ty raha tsy resaka fotsiny tsika ny solombavambahoaka eo ihany koa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ary araky ny fitakiny be sy ny maro koa moa zany dia tokony atao amin'ity taona ty koa ny ataoko hoe fividianana ny lehibe ny faritra sy ny mpanolotsain'ny faritra zany ka raha ho anatin'ny fikarakarana n'izany fividianana zany tsika no misy an'izany ataoko hoe intimidation maro samihafa amin'ny endriky ny ataoko hoe tsy dia tena mifanaraka amin'izay ataoko hoe voalaza ny lalam-panorenana amin'ny afahafahan'ny tsirairay maneho hevitra zany dia ataoko angambany fa tsy dia tsara zay modely amin'ny ataon'ny mpitondra zany ka hafatra zany no anay hoe aoka re mba hajanona ny intimidation amin'ireo zay tsy mitovy hevitra satria voalaza ny mpanorenana ny fanehoan-kevitra ny olom-pirenena rehetrarehetra zany ao anatiny fanajana ny lalàna ka raha ohatra ka manaja lalàna ny olona amin'ny fomba fanehoan-kevitra zay zany dia tokony ho avela malalaka zany fa tsy hoe halaka be sikitare zany no hitondrana ny ataoko hoe fanomezan-dalana ny fanehoan-kevitra ny tsirairay zany eto amin'ny firenena ka ho any mbola rajaona zany dia za mino maromano koa fa raha ohatra ka vita le saziny dia tsy maintsy hiteny izy vena maha olo-pirenena azy ndray zany anaraka ny raha-pirenena ka mety eo angamba no atahorana ny mpitondra zany amin'ny fanehoan-kevitra maro samihafa sy zavatra mety ny aina ny tahoapondra mety ho avoaka ny daholy ka zay zavatra zay no mety mampatahotra ny fitondrana zany amin'izao fotoana zao. Mbola nanamafy hatrany Durlin retony ihany fa zava-dehibe ka tokony hajaina ny fahafahan'ny olo-pirenena aneho hevitra indrindra fa amin'izao akatoko ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ary solombavambahoaka izao fihetsika izay anisan'ny andrasan'ny olo-pirenena avy amin'izao fitondrana izao izany. Fa tsy nanatrika ny fivoriana sy ny fanokafana tsy ara-potoan'ny anteny miram-pirenena androany Ramatoa Christine Razanamahasoa ny filoha-hevitra misahana ny faritany Antananarivo no nitarika fivoriana izay nanome hafatra ho an'ny Premier Ministre Tsay Christian sy ireo ministra nanatrika izany. Lahadinika 3 no dinihana tamin'ity fivoriana tsy ara-potoana ity izay aritra 12 andro. Yasina Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Tsy ny fanatrika androany i Christine Razanamahasoa sy Tsay Christian ary ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny gouvernemanta taorinina nendrina indray any Tsay Christian ho Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta. Raha ny vaovao dia any ampitan-dranomasina manatanteraka fitsidiana ny filohan'ny anteny miram-pirenena omaly sy androany ka Inaivo Raoldine filoha-hevitra misahana ny faritany Antananarivo ao anatin'ny anteny miram-pirenena nitarika ny fivoriana. Araka ny fampanantsony ny fahefana mpanatanteraka dia mivory tsy ara-potoana ny anteny Merarotota. Nanomboka androany zany ka noraroty ny Inaivo Raoldine ny nitondra ny afatra ny solombavambahoaka ho an'ny Tsay Christian sy ireo ministra izay tarihany mba handray antso an-taribiany ireo solombavambahoaka rehefa antsoina amin'ny finday. Voalohany miangavy ireo dia matoa Premier Ministre efa mba miantso ministra dia mba raisina ny telefonina. Rehefa mba mitana ianareo eny amin'ny toerana misy ny distrika na lany anreto solombavambahoaka reto dia aloha mba atsona ihany honya ireo solombavambahoaka ireo. Zavatra mampalahelo mantsy zay ambaran'ireo ary zay nisany na mba tsy tenenako hoe nanafotoana ary divako ministra matetika fa tohoana moa fa dia fandimbasana ny toerana zay lasa tonga veloma lava ary tiana fanambady sy lesy ela be vao miverina fandrandray ny tena rehefa mba miantso ministra dia misy ministra tsy mandray. Lahadinika 3 no odinihana mandritra an'izao fivoriana tsy ara-potoana izao fa loran'ny Premier Ministre ny programa akapobe ny fanjakana ny volavolan-dalàna 2 momba ny fehezan-dalàna famaizana malagasy mikasika ny fanlanana ary ny volavolan-drinjateny manova ny andiny sasany amin'ny lalàna 420 tsipika 420 tamin'ny 17 septambra 420 mikasika ny vondrom-bahoaka tsy jara-pahefana. Raha momba nyity farany dia nambara andray solombavambahoaka fa tokony nandalo fakan-kevitra tena anivon'ny distrika izany ary koa tokony mena fotoana malalaka izy ireo andinihana izany satria foloatra ny fotoana andinihana azy. Fa le vahoaka le olona any an-tanàna ny tokony alalana io dia tokony mba menandro mahalalaka zany tondrana io tokony meny aloha io
dia nentina nivorina tany amin'ny distrika na azonay ataony zay efa zatran'izany manangona any amin'ny distrika anay hoe inona ny eritreritra reo amin'ity fa io zao dia toa ato dia ngany any nianga misy ninina fa dia hoe zao no zany lena trafidianana teo hoe gendarme mandeha mandroaka ny olona any tanàna mandeha mifidy hoe mandana mifidy daholo za vao mahay zao mahino an'izany hoe gendarme misy no nitety taty aminay fokotrany hoe mandana mifidy daholo dia zany nataony zany zava-misy ohatr'izay koa zavatra misy amty fa magnina raha sady natao an'izay hoe tonga dia aloha hita dia io nge tokony ho hitany zay zavatra atao ato a tsy natao ho an'izay député an'zareo manaraka ny fitondrana fa tokony député ho an'ny rapitsina ho an'izay hiakatra zay olona rehetra tokony alalany lalàna voaka vato fa tsy natao hoe olona vitritsitiana mitondra azy. Raha mpitso moa no andany ny volavola tety androm-pivoriana ireo solombavam-bahoaka. Sakana amin'ny ady amin'ny kolokolo ny solomam-bahoaka ka tsy nazahoana nanetsika ireo antota taratasy eny anivon'ny fitsarana avo na ny ACJ ho ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny herinandro lasa teo. Namaly izany ny solomam-bahoaka Rodaina Kotomanjato androany fa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no tena ahitana kolokolo eto amin'ny firenena. Misora tena ho manana maro anisany volomboasary ka tokony ry zareo samy zareo ihany dia efa afaka mifampibaiko amin'izany sy raha te hiady amin'ny kolokolo marina ho iatrany ity solomam-bahoaka ity. Yasina Andria Malala sy Andry Rakoto Malala. Mampametra-panontaniana ny maro ny filazan'ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana fa ny solombavam-bahoaka no sakana tsy azahoana miroso amin'ny ady amin'ny kolikoly ka tsy afaka mandefa ireo atota taratasy eny amin'ny fitsarana ambony na ny antsoina hoe haute cour de justice izy ireo. Ny fitsarana avo momba lalam-panorenana nefa tena ahitana kolikoly ho kosa ny solombavam-bahoaka Rodaina Kotomanjato raha nanao ny heviny momba n'ity filazana ity. Tena mahafinaritra raha izy no miteny an'izany reo atao ao aminy keo le tena kolikoly keo tena manahirana izany misy an'ireo daholo ny androm-panjakana rehetra fa ny tena izy raha le hoe ACJ zany mampime izy eo anatin'ny fitondrana izy nge afaka mibaiko izy menaka mifamory fa izy eo anatin'ny fitondrana tsy manao an'le izy efa fo vitany nangataka an'io ny président commission an'io avelany enquête parlementaire tsisy ohatran'ny resaka tany ihany io izy ny enquête parlementaire amvorena teto tany raha olodinina fa modikonokonony ihany le izy dia samy zay daholo ny raha ato dia zay ny zavatra misy zany raha izy no tena dia mahafinaritra izy mamoaka azy dia tokony tonga saina ampiarany akama zareo anaty garabany io hoe iza tsika mpitondra fanjakana no tonga izy no teny an'izay dia na izy zany mahalala an'izay fa misy an'izany io dia zay zava-misy. Fihetsiketsehana ny betsaka atreto raha ho an'ny fanjakana mijoro izao raha ny resaka kolokolo no asian-dresaka aiza zao ny toy n'ireo raharaha fandranana azo sarobidy tamin'ny andro ny tetezamita ny raharaha écran plat tamin'ny Covid-19 ny raharaha bonbon sucette ny panier garni ny volamena ny vadika vy ireo volamena telo amin'ny fitopolo kilao tratra tany Afrika Atsimo satoina amin'ny fotsiny ihany reny ahafahany magaga tsy andranesa-peo ny fitsarana fa ny manentsika ireo olona tsy mitovy firehikevitra aminy no ataony. Lafim-baovao hafa kosa indray mahagaga ny fanginan'ny fanjakana manoloana ireo andramena tratra tatsy Tanzania ny faran'ny herinandro teo ho ny mpanao politika Edouard Tsarame fomba fanao efa mahazatra ny fivoahan'ny harem-pirenena tahaka izao nandritra ny 5 taona lasa ho ny fanazavany saingy nisy ny fianianana natao teto izay somary mahavariana manoloana izao zava-misy izao ho ny fanazavany zero manonjanahary sy Manora Andria Malala. Azo sarobidy 12 conteneurs avy eto Madagasikara no tratra tatsy Tanzania ny farany herinandro teo. Raha ny vaovao azo dia 2,4 kilo no lanjan'ireo azo sarobidy ireo ao anatina conteneur iray. Ny volana Desambra teo no niainga tao Tomasina ny sambo nitondra ireo andramena ka izao tratra tany ny Tanzania izao. Raha ny loharano vaovao hatrany dia olona ambony manamboninahitra eto amin'ny firenena no tompon'ireo azo sarobidy ireo. Tsy miova ny zava-misy na dia efa nanao fianianana aza ny mpikambany gouvernemanta hoy ny mpanao politika. Vao manomboka dia efa fandrobana harem-pirenena no mitranga eto amintsika tahaka ireo volamena ny vadika vy sy ireo tsy tratra ratsy tatsy Afrika Atsimo toy ny volamena 3,7 kilao. Fanombohana io fa tsy endrika fanjakana iady amin'ny kolokolo no misy eto amintsika hoy ny filohelevitry ny RMDM Pasteur Edouard Tsarame. Ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao gouvernemanta nanao fianianana zay le ialako tsiny zay le ialako tsiny zany dia tena mboalohany zay ity hoe nanao fianianana fa hanao zay rehetra ho tombotsoan'ny firenena
misy gouvernemanta miaro ny tanindrazana eto fiarovam-pirenena aiza nanao fianianana tamin'iny ary atao inona ny fianianana zay le lako tsiny hoa satria mahararay loatra mandeha ny volamena mandeha ny trondro mandeha ny arena kibon-tany mandeha daholo zao rehetrarehetra zao mandeha ny tolapaty mandeha daholo inona zany ilana fanjakana eto fanjakan'inany eto ka mba hialana n'izany rehetrarehetra zany no itenenanay efa nanao fianianana ianareo avereno zay rehetra tonga ivelan'ny rehetrarehetra avereno na bois de rose na volamena na zay harem-pirenena ny ala teto avereno eto satria zay nanovanareo fianianana matony manao fianianana olona fa manana fahasahina hanao ny marina zany de porofoy aminay fa nisy fianianana natao taoriny fianianana misy bois de rose mandeha tratrany Tanzanie tsy firenetsika tsy ny mpitandro filaminana atsika no mahatratra azy fa ny Tanzanie ary manahirany olona avy eto ihany zany voa mety nitondra an'izany sy voendrikendrika amin'izany na ahina ny ataotsika teo avela maina zany azafady ianareo no mety eritreritra hoe tahaka ny teo aloha dia vitavita ho asanatry tsy ho amelanay zay rehetrarehetra zay 2024 tsika zao no miresaka azo antoka fa tsy maintsy olona ambony no mahavita manondrana sy mamoaka zavatra tahaka izao hoy kosa Fleurira Kotomalala tao amin'ny page Facebookny mazava hoy izy fa olona afaka mifehy ny fahefana rehetra eto amin'ny firenena no ao ambadika izao fanondranana harem-pirenena izao inona ihany koa no mampangina ny fanjakana manoloana izao zava-misy izao hoy hatrany ny nambarany ahoana moa ny sy ny olona afaka hanondrana bois de rose atao hoe olona civil tsotra akoatrany hoe civil tena mafy be mahafe gendarme akoatrany hoe olona manana fahefana ambony fikarakarana 22 conteneur zay lo ny tratra avoaka le izy de iny aveo misy avion jet privé et on se demande à quel titre moa iollo no mandeha inganeka izany diso mety misy douanier ngambany nalefa tany responsable ambony ampaka na bianco raha ny fantatra dia mitetina hatrany amin'ny $500 ny kilaony andramena iray any ivelany ary ny bolabola iray dia eo amin'ny 50 kilo amin'ny ankapobeny isinna no efa nalaza ho fanondrana ny Madagasikara andramena nanomboka ny taona 2024 raha ny fijoroana vavolombelona nataony Roly Mercia tamin'ny fotoanandrony fanondranana izay navoatonotona ny filohan'ny fahefana avony tetezamita tamin'izany fotoana midika izany fa tsy vao izao no nisy ny fanondranana antsokosoko ny azo sarobidy ataona olona ambony eto amin'ny firenena raha ny zavanisy tatao anatiny 5 taona no zohiny teo anelanelan'ny taona 12 sy ny 12 ohatra dia andramena 700 taona no nivoaka antsokosoko avy eto Madagasikara. Lafim-bavao sosialy kosa indray mianatanteraka ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ny mponina ao amin'ny distrikta Anamparafara-Vola amin'izao fotoana izao ho nisy olo-mambahoaka voafidy tany any toerana ankoatra ny fankanan-keriny isan-kerinandro dia manjaka ihany koa ny fanafiana mitampy adina ao anatin'ny fitoam-pambolena nefa ny mponina amin'izao kahina isy fiantraikany amin'ny fiainan'ireo tantsaha ny zava-misy Zeromainy sy Manofo Randriamanala 20 tapitrisa ariary notakiny ireo naka ankerina nireo akizy telo mianadata ny Amparafara-Vola lasipatra niaraka tamin'izy telo mianada koa anefa ny lela vola mitentina 4 tapitrisa sy zava-pisotro maro hoy ny solombavam-bahoaka Solofiery Rabekijana izay solombavam-bahoaka avy any antoerana tamin'ny 12 alina ny alarobia teo no nandeha ny nakan'ireo jula ankeriny azy ireo saingina votsitra tao Moramanga izy telo mianada rehefa nandeha ny fikarohana nataon'ny mpitandro amin'ny filaminana sy ny tsindry izay nataon'ny fianakaviana tao amin'ny commune rurale Ambatomainty izay eo tapin-tanàna mihitsy tamin'ny larobia teo dia nisy tokantrano ray tokantranony monsieur Rabe Mazaka zay no tafina tamin'ny 12 alin'ny alarobia dia rehefa voatafika dia nalainy ny akizy telo mianada ndray 14 taona akizy vavy zokony indrindra dia ndray 12 taona ary ndray 7 taona ny akizy lahy farany
nalohana zay dia nisy nahita fa nisy 4 nitondra andreo ankizy ireo a dia rehefa tonga tany amin'ny RN3 za tany amin'ny lalam-pirenena dia nafindra tomobile io ankizy ireo. Zay ny vaovao re dia tratra tany Ambondra Javidy district Moramanga ao tanàna Moramanga zany Ambondra Javidy zany. Dia tamin'ny fanafina io dia nisy vola 4 tapitrisa ary boisson izay lasandreo mpanao kidnapping reo. Dia rehefa tateorina dia nisy niantso telefona izay avy any amin'le mpanao kidnapping na kany amin'le tompony le kidnappé le tompony le fianakavian'ireo ankizy ireo kidnappé dia mitaky vola 20 tapitrisa ariary reo mpanao kidnapping reo. Rehefa nandeha nefa ny asan'ireo mpitandro filaminana dia navelan'ny zareo tao Ambohitranja-Vidy zany reo ankizy ireo dia any amin'ny poste de police ao Moramanga zany Atranomaly reo ankizy ireo. Atranomaly riva zany dia ao amin'ny poste de police ao Moramanga reo ankizy ireo. Faritra ao anatin'ny antsoina hoe faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana mparafara vola amin'izao. Tsy nitrangana fakanan-keriny ihany fa io ihany koa ny fanafiana amin'ny Tampediny. Mandry tsy lavoloha tanteraka ny vahoaka ao ankehitriny hoy ny fanazavana. Mamaivay ary ao anatin'ny tena jaune rouge mihitsy satria na tapin-tanàna ary dia misy fanafiana ampitam-basy ary efa betsaka ny maty vao tapa-bolana zao dia nisy maty tao Antanambe fanafiana ampitam-basy ary tao parafara vola koa ny 2 andro melohan'io dia nisy masy koa fanafiana ampitam-basy ka dia miantso ny tompon'andraikitra rehetra amin'izareo mpitandro filamina any andraina andraikiny indrindrandrindra nisy moa ny fanafarana fikarakaranay andreo FIP izay ao anatin'ny polisin'ny pirenena dia natonga FIP zany ny ao amin'ny district na Parafaravola dia napetraka any Tanambe any amin'ny commune rurale Tanambe ka dia miara mandray andraikitra zany na ny fokon'olona na ny commune na amin'ny famatsiana ireo FIP reo. Raha ny fanazavana atrandy dia ao anatin'ny fotoanany asa tanimbary ny mponina ao amin'ity distrika ity ankehitriny. Ahina mafy ny mety ofisina fiantraikany amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny tao-piotazana manaraka eo. Tsy dia hita mivaingana raha teo ny andraikitra tena raisy ny fanjakana momba ny olana tsy fandriam-pahalemana any amin'iny faritriny. Hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Izay ny vaovao tsy fandriam-pahalemana fa nivadika tendrombohitra ny avo ny fako ety amin'ny digina Nosy-Patrana amin'izao fotoana izao. Raha ny fitantaran'ny mponina fako tsy latsaky ny 5 kamiona aterina eo amin'ny toerana io isan'andro. Mito ny fitarainan'ireo renim-pianakaviana mananjanaka kely mipetraka tsy lavitra ity zordira be ity manoloana izay fitombon'ny fako aterina eny ny toerana izay. Mialy raro nombana sy aniary tanjona. Miparitaka sy miavosa mihoatra ny avo ny fiara sprinter na camion kely ny avo ny fako ety amin'ny digina Nosy-Patrana amin'izao fotoana izao. Tsy lazaina intsony ny fofona mantsina sy ny fotaka mainty teraka izany ary tonga hatreny ampovoan'ny arabe. Tsy vitany miavosa fa mitsitokotoko tahaka ny tendrombohitra ny fako taterina ety. Ny toy ny fitarainan'ireo mponina indrindra fa ireo renim-pianakaviana amin'ny taiza sy mananjanaka kely vokatra ny tsy fahasalamana teraka io fako maimbo io. Ny eo ampelantanana nefa tsy misy entina hitsaboana tena sy hitsaboana ireo zaza marary. Raha tsy ivona, isan'ny atombohan'ny fifanolanana teo amin'ny fitondrana Ravalomanana sy ny ben'ny tanàna Rajoelina tamin'ny fotoana androny tamin'ny taona 2024 ny nanariniko amin'ny Antananarivo renivohitra ny fako tety. Na dia teo aza nefa izay fifandirana izay dia nandray andraikitra ny fanjakana fohy be tamin'izany fotoana. Isan'andro isan'andro zareo manary fako foana. Isaka alina zareo manary eo dia indraindray isaka tandro. 5 kamiona ateriny zareo. Ny arabe moa zany takona an'ilay fako dia tsisy andehanana an'ilay tomobile. Dia izay aty marary foana voan'ny sery kohaka dia ny lalitra bobaka be. Tsisy henana mihitsy. Ela kely teo efa nesorony zareo io hoe anaovana zavatra dia avy eo nanariny zareo fako bobaka be indray. Izay efa mitaraina foana fa tsisy miraharaha mihitsy ange. Efa nisy mpanao gazety betsabetsaka ihany tonga teto aminay fa tsy raharaha zareo any ambony ihany. Tsisy miraharaha mihitsy. Dia rehefa manary eto zareo dia tonga dia manary fa tsisy hoe fampitenenana anay ahoana raha olona fa misy fako arinay eto moa ilay fako arindry zareo eto kokoa
maimby be mahitsy hoe efa fako efa niotsika tany nanarina anazy tamy hoe de rofona nafindra taty indray le fako fofona maimbo ny ainanay eto tsy fahasalamana mandeha tena nefa tsy manana nefa raha misy marary ny tena tsy manam-bola hitondrana an'le ankizy marary nefa tsy mba misy mijery mihitsy zay ariva paviny amin'ny valo de paviny amin'ny efatra maraina na amin'ny dimy maraina io tona fako foana ry zareo miasa alina moa zany fa tsy miasa atoandro tany andro fitondrana valomanana aloha mba hoe misy mandaraka ny vanina ry zareo satria le microbe le izy matsy masika be de tonga de any amin'ny lohany vondreny rehefa mba manaraka ny vanina izy de vatsany an-trano be tsara sina daholy de avy eo dina ny trano de mivoaka moa ny olona rehefa dina ny trano sina le ny vanina zany tsy manana ny tena de miary tsy eto fa raha manana ny tena ny ala teto endao hifindra trano fa endrana le fiainany eto raha ny zava-misy aty an-toerana nojerena lasandra lanitra faharoa ny dikina nosopatrana sy ny manodidina tsy nisy ny fampilazana sy ny fampahafantarana mialo ireo mponina nataon'ny komuna ny alohan'ny nanatobiana ny fako tety araka ny voalaza hatrany raha ny fantatra ihany koa rehefa vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao no tonga manary fako ety an-toerana ireo kamion mpitatitra fako ireo satria tsy tafiditra ny andra-lanitra fa manodidina ny enina taona isan'ny taona no vatanadina trondro mila fianona eto amintsika tsy maraka ny filan'ny mponina atao anatiny araka izany ny vokatra trondro eto Madagasikara nanatanteraka fampiofanana fiompiana trondro ho an'ireo tanora malagasy tamin'ny alalan'ny org programme ny tanora Tima Matsimondrano ny faran'ny herinandro teo ny seha-piariana trondro no natolotra ireo tanora tamin'izany sy hatanjona ny ho famoronana asa ho an'ny tanora izay anatin'ny fahasaranana arak'asa ankehitriny ony faranzavana zero menmenjanary sy manora andriamala lalam-piariana mbola midadasika eto amintsika ny fiompiana trondro betsaka nefa no tsy mahafantatra fa azo ivelomana ary azo atao fototrasa ny fiompiana trondro tetim-panorona iray ahafahana manampy ny fidiram-bola ao antrano ihany koa raha ny fanazavana izay nentina raim-pianakaviana iray izay efa misehatra antaonany maro amin'ny fiompiana trondro io fampidiana-mbola aingana raha ntabla tsara ny fiompiana trondro zay aloha zany ny tena maharesy lahatra anamy ny antony anankiray mameasa ho an'ny mpiarabelona ny fiompiana anazy mahavelona tsara ny fiompiana trondro ny dobonay zao eo amin'ny anaky telo eo amin'ny 50 mètres par 20 mètres mahaleon'ny tsara mihitsy ny fitinga araka le niteneko voalohany teo hoe rentable be ny fiompiana trondro manana asa hafa entrepreneur aloha zany manao trano de mamboly ihany koa de manampy ny fiompiana trondro sy ny karazany fa mety ny fiompiana trondro de tena mahavelona ary afaka trandrahana tsara ny fiompiana trondro eto Madagasikara matetika tsinona ny olona mihinana trondro zany hoe azo atao ivelomana tsara ny fiompiana trondro tsy ampy ny famokarana trondro eto amintsika tsy latsaky ny enina taonina isan-taona izay tsy fahampiana mila fianona izay azo ny olon-drehetra atao tsara ny fiompiana trondro tsy mifidy toerana ihany koa ny fanaovana azy saingy tsy maintsy ao anatin'ny mahamatyana no azahoana mahita vokatra tsara sy aingana hoy Itsiry izay teknisianina amin'ny ity sehatra ity zavatra farak'izay tsotra io zany hoe tena afaka ataon'ny olon-drehetra ary ny zavatra takiana fotsiny zany indrindra moa anay zany spesial amina karpa ny trondro ataonay dia ny zavatra tsy maintsy hoe ilaina dia hoe tambaro sy dobo rehefa manana andreo zany ny olona dia afaka manao fiompiana trondro dia ny manaraka ny mahakasika ny hoe mahavelona avy fiompiana trondro fiompiana trondro zany dia afaka atao fotom-pivelomana ary koa afaka atao vadinasa satria io ne sady fialamboly amin'ny lafindray zany hoe ny famokaranao zana trondro sy ny trondro vaventy zany afaka ataonao fototra iray eo amin'ny ataoko hoe fivelomana zany dia io 2 cm io zao raha ohatra hoe alefanao anaty tambary anankiray mety afaka 4 mois io dia efa tafiakatra hoe 250 grammes na 200 grammes minimum zany hoe miankina amin'ilay habean'ilay zana-trondro alefanao anaty tambary na dobo zany fa ilay izy tsotra ny fiompiana zana-trondro tsotra ny fiompiana trondro amin'ny akapobeany tetikasa iray ao anatin'ny work programme izay ataon'ny tanora Tima Atsimondranno ny fampiofanana ny tanora no tanterahina ny tolakandro sabotsy lasa teo raha ny fanazavana da misy avetrany ny tantsoroka omena ireo tanora dia sehatra aoriny ny fanofanana natao hoy ny solombavam-bahoaka Aleratsimbazafy izay manohana ity paika fanampina ny tanora malagasy ity ny olona rehefa vita ohatr'izao ny fiofanana dia mipetraka foana ny fanontaniana hoe ilay enti-manana no
olana dia izay ihany koa zany a mbola manao atao hoe assistance an'ireny olona reny mba hijeryn'ny fomba ahafahany ahitana atao hoe loharanom-bola ahafahany manomboka an'ilay tetikasa. Androany moa zany dia tiana ny manamarika fa misy 5 amin'ny 20 fanareo zany a dia tonga dia omena zanatrondro avy hatrany mba hoentin'izy ireo zany hoe ho fanombohana ka ampianarina ihany koa izy ireo a ny fahaizana mizara rehefa mba tafita amin'ny atao hoe sehatra anankiray ohatra hoe amin'ny fimpiana trondro dia mba mizara ihany koa amin'ny tanora namana mba ahafahana mivelatra bebe kokoa zany somaty ihany. Ary isy ihany koa tsy ho ela zany a ilay ataontsika hoe club an'ireo olona mahay an'io fimpiana io ka fifampizarana traikefa fandray no iseho amin'izay fotoana izay ary ho tonga ny amin'ny fampifondronana io ka hitrandraka ny tsena eto toerana zany hoe ny tsena anatiny ary misy ihany koa ny ahafahana mijery ny tsena ivelany a dia tafiditra ao anatin'ilay programme anasa orca programme zany. Raha ny fantatra dia tsy ny mponina avy ao amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrany ihany no niatrika ity fampiofanana ity fa misy ihany koa ny avy lavitra toy ny avy ny Somamanina distrikan'ny Miarinarivo faritra Itasy. Lafim-bava ny fanatanjahantena kosa indray laviny ekipany Elgeco Plus tamin'ny isa ronoray ny ekipany commune Andoharantsofotsy nandritra ny famaranana ny fiadinany amboarany Madagasikara lalao izay anototo saina omaly teny amin'ny kianjan'ny Elgeco Plus ny Tsiprianzay. Tapitra tao anatin'ny 90 minitra ny lalao famaranana teo amin'ny Elgeco Plus ny CFF Andoharantsofotsy ny adina ny tompon-daka ny Madagasikara natao teny amin'ny Elgeco Plus Omalelahady. Nanokatra ny isan'ny Elgeco Plus tamin'ny alalan'ny penalty nodakainy Dody teo amin'ny minitra fahaenina rehefa nanao fahadisoana tao anatin'ny faritra tsy azo ivalozana ny vody laharan'ny CFF Andoharantsofotsy. Raky zany fa afaka Jean-Yves ihany manahoana penalty ratsy ny fanohanana nataon'ny Rovo nanana i Dody taka manahoana voatoany tanany Mika ihany fa somary mafy le izy ary dia maty raha ny ohatra penalty matiny i Dody mitarika ry zareo Elgeco Plus. Rehetra tamin'ny torimasiny ry zareo commune Andoharantsofotsy ka tsy nanaklembenana na dia tao amin'ny zaridainan'ny Elgeco Plus ajarona taony lalao. Ny sahalain'ny CFF tamin'ny sarainy iray tamin'ny alalan'ny lalaina ny tableau teo amin'ny minitra fahadimy amby roapolo ny alohan'ny fialan-tsasatra. Nanatombo kokoa ry zareo Elgeco Plus tamin'ny fizaram-potoana voalohany satria betsaka ireo fanafiana nataony na dia tsy nanakobana ny rato azy izany. Teo amin'ny minitra fahadimy amby valopolo nampidiriny Dino ny baolina faharoa ka nitondra ny fandresena ho an'ny Elgeco Plus. Tombo no antsy ekipa ity ny fanana vody laharana sy mpiandry Satokazo efa bare ho ny mpanazatra. Tombo no les assises défensives. L'assise défensive, l'expérience les joueurs avec Paria, ils t'ont fait de Omnina. Ni série des Vanacrou, Naton Nina Tewa, de Nissi défense, Bedabela, Ton Tatir, Sinet, Fana, Zanara, Yara Salan, joueur dans les tactiques, c'est les principes de jeu en défense, en attaque. C'est un peu de moi, nous, dans les je connais, Bedabeza, Vata, Vogasaro, de Mafnata. Nilaza ny mpitantana vaovao fa ezakana tsara hatrany ny ekipany Elgeco Plus. Ny Elgeco Plus efa betsaka ny dingana nataony teo aloha dia izany indray zao no eo zao a dia ezaka foana natsarana sy mitondra mitsaratsara kokoa araka ny slogan-ny Elgeco Plus aller plus loin. Efa indimy nitondra ny anaram-boninahitra teo amin'ny fiadinany amboaran'ny Madagasikara ny Elgeco Plus dia tamin'ny taona 13 fito amby folo sy roa arivo, sivy amby folo sy roa arivo, roa amby roapolo sy roa arivo, ary ny taona 13 sy roa arivo.
Amaranantsika ny fampalalambavao ny maresaka iraisampirenena tsy nisy nazo ny antsasamanila ny mpifidy ireo kandida nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena tany Finlande nandritra ny fifidianana izay natao omaly alahady. Tafiakatra hiatrika ny fihodinana faharoa ny Prime Ministre teo aloha izay nahazo ny isambato 7 faingo 100 ifanandrana amin'ny Ministra Ndrarambahiny teo aloha izay nahazo vato 5 faingo 100 ny 12 febroary ho avy izao no hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa araka izany ny vahoaka any Finlande. Ny antsiprian izay tateriny onjalalay naranaivomanana sy tahirinena. En Finlande, l'ex-premier ministre conservateur... Niatrika ny fifidiana filoham-pirenena ny vahoaka ny Finlande omaly alahady. Natratra 570 isanjato ny tapavitrihan'ny mpifidy nandatsabatra tamin'ity fifidianana ity. Omaly hariva ihany dia efa nivoaka ny valim-pifidianana tany an-toerana. Hiatrika ny fihodinana faharoa amin'izay fifidiana filoham-pirenena izay, ny Prime Ministre teo aloha Alexander Stubb miaraka amin'ny tahambato 7 faingo 100. Ifanandrina amin'ny Pekka Haavisto, ministra ny Ndrarambahiny teo aloha. Mandidina 5 faingo 100 kosa ny vato azon'ity mpifanandrina amin'ity. Ny 12 febroary ho avy izao no hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena vahoaka Finlandais araka ny tetiandrom-pifidianana any an-toerana. Any amin'ny laharana fahatelo misy ny kandidana arotsaky ny herenkavanana izay nahazo ny isambato 7 isanjato. Anisany nanamarika ny fampelezakevitra tany an-toerana ny lohahevitra mahakasika ny fiarovam-pirenena manoloana ny fifanololana misy eo amin'ny Finlande sy Rosia presis tany aminy. Samiaro ny fahaleovan-tena ny Finlande ireto kandida roa tafakatra amin'ny fihodinana faharoa ireto. Andimby ny toerany filoha teo aloha izay nitondra ny Finlande nandritry ny taona tamina fotoam-pitondrana indroa izay kandida hivoaka mpandresy amin'ity fifidianana fihodinana faharoa izay ataony 12 febroary ity. Succédera au président sortant Sauli Niinistö qui se retire après avoir atteint la limite de 2 mandats de 6 ans. Angasitrany no tompoko lasy tompoko vavy nanaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany tamin'ity hariva ity atao ny mahazatra dia ny fandarana aona marina, ny fandarana Global News ary ny fandarana dinika no arainao avy hatrany aorian'izao. Fampalalambavao izao Stalingrad sniper io kosa ny lohatenin'ny oronan-tsary indray miseho tolotra ny MBS ho anao amin'ity androany ity ny tenako mamy fotoananao amin'ny raha mipitsinay velomary tompoko.